mianatra eo tongotrao. Enisauchanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai atunguchao izahai izai pianachao kuambitenenale Jesu malalo izahai ainuchalanao kahilote nyadamina itwecabecakawampunaya kuambitenenale Jesu malalo izahai ainuchalanao kahilote nyadamina itwecabecakawampunaya ilote nyadamina itwecabecakawampunaya. Tonga indray ny sabata misaotra an'Andriamanitra sika fa nomeny sabata fitsaharana dia manahoana daholo aloha e. Bonjour daholo dia manasantsika rehetra hiaraka hivavaka, akambana ny tanana, ahondrika ny loha dia akipy ny maso. Jesosy zokinay misaotra noho ny fahasoavana izay omenao anay dia tratra ny sabata indray zahay. Dia omeo fahendrena mandrakariva mba ho zaza endry, akatoa, miaino tsara amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Inona ary ny lohatenin'ny tantarany anarantsika nandritra ny herinandro ry zazaboto? Filaharam-piobina. Izay mihitsiny, filaharam-piobina. Ao amin'ny Lioka 7:20 dia 9:30 misy ny tsy anjerisika. Ahoana ary le izy? Isaorana ne ny mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i Jehova. Andao averina indray manisa telo. Isa, roa, telo. Isaorana ne ny mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i Jehova. Bravo! Mahay nareo. Izany indray saika tsy nahay. Dia isaorantsika Andriamanitra fa omeny fahendrena ny zazaboto dia mahay tsy anjery daholo. Dia andao indray ary anaraka ny tantara. Nanakaiky ny tanànan'i Jerosalema Jesosy sy ny mpianany. Tampotampoka teo dia nijanona Jesosy. Makanesa amin'ny rivotra ery hoy izy tamin'ny anankiroa tamin'ireo mpianany. Ahita zana-biriky mifatotra ianareo. Tsy mbola nisy nitaingina mihitsy izy io fa ao izy ka ento aty amiko. Raha misy manontany ianareo hoe inona no izao ataonareo izao dia efa lio fotsiny hoe ilain'ny tompo izy ity. Nilain'i Jesosy ilay zana-biriky satria efa nahatanteraka izay nolazain'ny mpaminany fa atao Mesia izy. Indro ny mpanjakanao avy eo anao izy. Malemy fanahy sady mitaingina zana-biriky dia zana-biriky tanora. Tamin'izany andro izany dia nitaingina biriky lehibe ny mpanjaka rehefa hiditra ny tanàna. Tiany ho fantatry ny olona rehetra mantsy hoe izy ary tiany atahotra azy ny olona rehetra. Tiany Jesosy ho fantatry ny olona rehetra fa mpanjaka izy saingy biriky kely ny azy no nidirany tao an-tanàna ary tsy mba tiany atahotra azy mihitsy ny olona tamin'izany. Izao fotsiny fantatry ny mpianatra. Izy zavatra tsy fahita hitranga koa nandeha faingana izy ireo nanatanteraka izay nasain'i Jesosy natao. Rehefa niditra ilay tanàna izy ireo dia nahita ilay zana-biriky, biriky mbola tanora araka ny voalazan'i Jesosy. Rehefa novahany izy ireo ilay zana-biriky dia nanontany azy ireo ny tompony hoe inona izao ataonareo izao?
ilain'ny tompo izy ity hoy ireo mpianatra arak'izay nasain'i Jesosy nataony ihany a no nataon'izy ireo. Dia nentiny izy ireo tany amin'i Jesosy ilay zanak'biriky kely. Tsy nisy lasely koa ny lambany a no nataony teo ambonin'ilay zanabiriky. Feno olona ny lalana makany Jerosalema. Nataony iray atsangorony ny zanany mba hahita an'i Jesosy. Nitsinginy ery ny neny mba hijery. Nisy tamin'ireo olona ireo no nosotrany toy ny jamba, marenina, marary ary ny kilemaina. Nanomboka novelarin'ny olona teny amin'ny lalana nalen'ilay zanabiriky ny lambany. Izany nataon'ny olona tamin'ny mpanjaka tamin'izany andro izany mantsy. Nanomboka niantso tamin'ny feo mahery koa ny olona nanao hoe isaorana anie mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i Jehova. Isaorana anie mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i Jehova. Nitohy tsy nisy fitsaharana ny antsoantson'ny olona sy ny hira fiderana an'i Jesosy. Nanatrika izany ny sasany tamin'ireo mpitondra fivavahana jiosy. Fantatr'izy ireo fa natsoin'ny olona hoe Mesia Jesosy ary tsy tian'izy ireo izany. Mpampianatra hoy izy ireo. Niantsoantso teny amin'ny sisin-dalana. Teneno ireo olon'ireo tsy ilaza izany zavatra izany intsony. Nijery tamin'ireo mpitondra fivavahana ireo tamin'ny alahelo Jesosy. Fantany fa tsy tian'izy ireo ny hinoan'ny olona hoe izy marina ny Mesia. Nankahala azy izy ireo. Dia hoy Jesosy namaly azy ireo hoe tsy afaka miteny izany aminy aho. Raha mangina ny olona dia nivato eny amin'ny sisin-dalana no hiantsoantso. Tonga ny fotoana ahafantaran'ny olona rehetra fa Jesosy no Mesia, ilay nirahan'Andriamanitra. Tonga ny fotoana anaovan'ny olona rehetra safidy. Ino an'i Jesosy ve izy ireo? Amin'ny fofen'ny fifaliana indray raka izy namako niara-bako anao. Tratry ty sabata mahafinaritra ity indray isika hiaraka eto hamerina ny lohahevitra fahasivy. Ny lohahevitra fahasivy izay manao hoe safidy mangidy. Ahoana tsara hoe safidy mangidy. Ny andalan-teny izay nianarantsika tsy enjery moa nandritra n'iny herinandro iny dia ny rahantsika nahita tao amin'ny Lioka 2:22. Lioka 2:22 andao rahantsika manao ange raha eo raha sitrakao esory amiko ity kapoaka ity nefa aoka tsy ny sitrapoko aneno atao fa ny anao. Andao averina tsara ange raha eo raha sitrakao esory amiko ity kapoaka ity nefa aoka tsy ny sitrapoko aneno atao fa ny anao. Lioka 2:22. Mahafinaritra tokoa rakizy ny fitiavan'i Jesosy atsika tsirairay avy ary ny lesona izay tiany nampitaina amintsika tamin'ity lohahevitra ity dia izao hoe sitraky Jesosy indrindra isika ahatsapa fa tena tiany Jesosy izao sy anao ka dia tiany isika hanolo tena ho azy noho izany fitiavana lehibe izay natolony atsika izany. Dia andao indray ry ho arahana ny tantarantsika e. Efa voasazy noho ny zavatra tsy nataonao akory ve ianao? Nanao ahoana ny fihetseham-ponao tamin'izay? Ao amin'ny tantarantsika ara-baibolina io rakizy dia hianatra ny amin'ny safidy nataon'i Jesosy isika. Safidy no voasazy noho ny zavatra izay tsy nataony akory. Ny farana ary ny fiaraha-misakafo tamin'izay fotoana izay dia nizotra ho any tendrombohitra Oliva i Jesosy sy ny mpianany. Niakatra ao an-tsahan'ny Getsemane izy ireo. Getsemane izay toerana falehan'i Jesosy matetika mba hivavaka. Dia nentin'i Jesosy niataka kely tamin'ny toerana iray tao amin'ny sany mpianatra. Dia hoy izy taminy andraso kely eto aloha. Avy eo dia nasain'i Jesosy nandeha lavidavitra kokoa niaraka taminy indray tao amin'io saha i Petera sy Jakoba ary Jaona. Dia hoy izy hoe miareta tory sy mivavaha ianareo. Dia mbola
niataka lavidavitra indray ireto mpianany teo lahy ireto Jesosy. Tao anatin'ny fanginana lalina tokoa rakizy no nivavahany tamin'ray hoe ray eo raha sitrakao dia esory amiko ity kapoaka ity. Maniry mafy izy mantsy mba isiola izarany alahelony. Lasa izy niverina teo amin'izy telo lahy nefa dia natory izy telo lahy. Intelo izy no namerina hivavaka io, intelo izy no tady fampahirezana davy tamin'reto mpianatra reto rankizy. Indray mandeha dia nahita zavatra hafa teo amin'i Jesosy ny mason'izy ireo izay mbola mavesatry ny torimaso. Tao malahelo sy reraka amin'ny fahitan'izy ireo an'i Jesosy. Raha ve izany amin'ny endrika Jesosy izany? Tena mbola mamy dia mamy nefa ny torimason'izy ireo. Any ka dia vetivety foana dia restory indray izy ireo. Nisy hazavanana mirapiratra ary nitaratra avy teny amin'i Jesosy. Indro anjelina mirapiratra iray nitondra an'i Jesosy teo an-tsandriny rankizy sady niresaka moramora taminy. Dia niova ange ny endrika Jesosy lasa tony sy ny lamina izy. Nahazo fampahirezana izy hiatrika ny azo fijaliana. Mitsangana hoy izy tamin'ny Petera sy Jana ary Jakobo, tokony handeha tsika, indro efa tamy eo ireo fahavaloko. Tsy mbola tonga teny amin'ireo mpianatra sasany akory nefa izy ireo no indreo efa tamina natona ny fanilon'ireo vahoaka maro be. Indreny nisy miaramila sy olona maro ary ny sasany tamin'ireo dia mpitarika teo amin'ny Israely, niditra tao amin'ny sa dia notariany Jodasy izy ireo. Dia hoy Jesosy rankizy hoe iza no tadiavinareo? Jesosy avy any Nazareta hoy izy ireo namaly. Dia namaly Jesosy nanao hoe izao no izy. Nanara-maso ny toe-javatra ireo mpianatra. Tsy nahateny noho ny ahagagana izy ireo. Avy hatrany dia nitangorona nanodidina an'i Jesosy ireo vahoaka. Dia niteny indray izy hoe koa raha izao no tadiavinareo dia avelao andeha ireto. Sady notondrony inge ny mpianany. Tamin'izay fotoan'izay dia nampiasa tady ireo miaramila hamatorana ny tanan'i Jesosy. Nogedrainy izy ireo mafy tamin'izany tady izany ny tanan'i Jesosy. Tena tsy nifaritrovana mihitsy izy ireo Tsy nampino ny mpianatra mihitsy ny zavatra hitan'izy ireo. Nihevitra mantsy izy ireo fa ho afa mandositra Jesosy. Efa nanao toy izany mantsy izy tany aloha tany. Tamin'ity indray mandeha ity kosa nefa dia tena hafa mihitsy. Indreny fa nanomboka ny verina, nedina ka ny an-toasary ireo vahoaka maro be, dia nentin'izy ireo any amin'ny lampampisorona be Jesosy. Tena tsy nampino mihitsy ireo izany Nihodina ireo mpianatra ary dia lasa nandositra. Tsy takatry ny sain'izy ireo mihitsy ny antony nanekeny Jesosy hijaly toy izao rankizy. Nilaina nefa izany fijaliana izany mba hamonjena azy ireo. Ary tsy izy ireo ihany fa izao tontolo izao mihitsy. Fitiavana mahagaga loatra ny tarihan'i Jesosy isafidy sy ny nanekeny hijaly toy izao. Satria dia tena tiantsika izy. Ko andeha isika isaotra azy satria nifidy hamonjy antsika tokoa izy. Miaravatsika tanora zandriny indray ary araka mitana indray isika ny lesona azy ny anarantsika nandritry ny herinandro. Lesona fahasivy manompo ampitsikina. Andeha ataontsika ny tsenjery ary dia namaly ny mpanjaka ka nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina tokoa arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray tamin'ny rahalahiko kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Mateo 5:20. Ny lesona antsika tamin'ny herinandro dia nanambara ny resaky Jesosy tamin'ireo mpisorona izay nanambara azy fa ampiatsara velatsy izy ireo. Voatery noroandry zareo moa Jesosy tsy nampaninina zany fa niaraka tamin'ireo mpianatra izy. Tao ihany koa ny resaka mahakasika ny fijeren'ny mpianatra hoe ny atsara ny tempoly nefa Jesosy nanana resaka hafa mahakasika an'izay dia ny hoe oravany ao anatin'ny
telo andro a de ravainy a de averina indray ao anatin'ny telo andro fantaritsika ny tiany ambara am'izay fa ny tenany ihany nambaran' jesosy ihany koa ny zavatra hiafara amin'ity tany ity nambarany azy ny famantarana nanitikitika ny sain'ny mpianatra izany a de nanontany izy hoe ambara ho anay a ny makasika an'izany de nampianaran' jesosy an'reto mpianatra ireto fa hitsangana ho mpitsara jesosy amin'izany fotoana izany de nampianariny azy tamin'ny alalan'ny zavatra hita ny andavanandro de ny fanavahana ny ondry sy ny osy izany fantaritsika tao anatin'ny lesona fa rehefa hanety ny ondry ny mpiompy zany a de tsy maintsy sarana aloha ny ondry sy ny osy satria ny osy de tsy etezana ny volony fa ny ondry kosa alana ny volony de nataon' jesosy tamin'ny alalan'izany fanoharana izany a ny fampianarana ny fitsaran'Andriamanitra ary nilaza jesosy fa ny ondry zany a de tahaka n'ireo mpanompony a izay manao asa tsara ary manao fanampiana ny hafa tsy hoe manao fanampiana ny hafa izy satria tsy maintsy manao izany fa manao fanampiana ny hafa izy satria jesosy a de nanao ny tsara ho azy de miezaka izy manao tsara ho an'ny hafa matsapa ny fitiavan' jesosy izy ireo de izay mahatonga azy a mizara fitiavana ho an'ny hafa tsy mba tahaka izany ireo izay teo amin'ny ilany ireo osy izany fa tahaka ny olona izay manao asa noho ny fitiavany sitraka avy amin'ny hafa na hoe etreretiny hoe rehefa manao an'izay izy de mahazo sitraka amin'Andriamanitra na mieritreritra mihitsy izy ireo fa hoe rehefa manao ny tsara na rehefa manampy ny hafa de mahazo ny fiainana mandrakizay de nolazain' jesosy tsara sy mazava fa izay manao sitrapony raha izay any an-danitra no ekeny manao ny fanampiana ny hafa amin'ny fitiavana tsy antery fa tena ny sitrapo ary manao izany ho fanimpona an'Andriamanitra no ankasitrahana zava-dehibe izany ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fitiavana amin'ny fiainana tena tia manompo ny hafa tahaka izay nataon' jesosy ary ireo olona ireo izy de tena maniry no tahaka azy de izay zany no andrasan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy izay no irian' jesosy ho toetra tsika fa tsisy afaka niditra ny fiainana mandrakizay raha tsy manao sitrapon'Andriamanitra araka ny tena tokony ho izy tahaka izay nanaovan'i jesosy azy iriny zany raha nanantsika ny toetra tahaka ny Kristy izay manampy satria tokony hanao izany ny afatra izay nampitaina tamintsika zany nandritry ny herinandro de hoe ny fandraisantsika ny fitiavan'i Kristy ho an'ny tenantsika de manosika atsika hanompo azy sy hanompo ny hafa satria tiantsika jesosy de manompo ny hafa isika rehefa matsapa an'izay fitiavan'Andriamanitra izay de manosika atsika hanampy ny hafa ny lesona zany de nampahafantatra atsika fa miantra ary manampy ny hafa atsika satria mahafantatra an'Andriamanitra bebe kokoa ary manampy atsika ao anatin'izay fahafantarana azy bebe kokoa izay izay fanampiana ny hafa izay nanampy atsika ihany koa ny fianarana ny lesona mba hahita sy hanao ohatra tsara ny amin'ny habehan'ny fitiavan'i Jesosy ny olona de nanampy atsika mba hanapa-kevitra mba hanahaka bebe kokoa an' Jesosy izay ary ny lesona izay nianarantsika nandritry ny herinandro mino fa andray fanapa-kevitra tsara sika eo amin'ny fomba fiainantsika sy amin'ny fifandraisana ny hafa ny fijerenany reny madinika ireny ihany koa raha soa antsika tanora zandriny de mandra-peo indray amin'ny fifaliana indray no era-panantsika rehetra natratra n'izao fotoana izao lesona fasivy no averintsika eto amin'ity androany ity izay nianarantsika tao anatin'ny herinandro izay mitondra ny lohateny hoe milaza ny tantaranao ny tsenjery dia izay hitantsika eo amin'ity tositoko 7 andeny 5 andao hoe rana mamerina izany rehefa hainao tsy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika fa araka ny famindrapo kosa no namonjeny atsika
tamin'ny fanasahan'ny fiterahana indray a sy ny fanavaozan'ny fanahymasina izay ilay tsenjerintsika ny lesontsika dia mampianatra ny amin'ny tokony ilazantsika ny amin'izay rehetra efa nataon'andriamanitra ho atsika teo amin'ny fiainantsika anisan'izany ty tantarany John Newton ity izay teraka tany amin'ny taona 700 tany ho any izy dia zanaka kapiteny tsambo ary niaina mandrakariva teny ambonin'ny sambo niaraka tamin'ny rainy dia teny amin'ny fitetezana ny ranomasimbe mediteraniana no nandaniny androny ary tateoriana dia nianatra tao amin'ny sekolin'ny tafika an-dranomasina izy ary rehefa aveo dia tonga matoloha teo amin'ny sambo zany rehefa zatra teny ambonin'ny sambo teny izy dia niratsy ny fiainany be deabe ny zavatra nataony lasa lehilahy tsy mifaditrovana sy porosaina izy ary tena ratsy fitondratena tokoa indray andro ary rehefa ny sambo aravaramafy ny ranomasina dia niantso vonjy tamin'Andriamanitra izy ny vavaka nataony dia hoe tompo mamondrafo aminay ary tamin'io alina io rehefa tony ny andro dia ny saintsainany tamin'ny fiaonany tamin'Andriamanitra izy tsarony tokoa mantsy izay rehetra nampianarin-dreny azy fony izy mbola kely ary tamin'izay fotoana izay dia nitsimoka ny voan'ny fahasoavana tao am-ponyity lehilahy ity dia John Newton zany ary vokatr'izay dia nanoratra hira anankiray izy izay atsoina hoe fahasoavana matalanjona na ilay antsika amin'ny hoe Amazing Grace dia io hira io no nanova fiainan'olona maro ihany koa tateoriana rehefa notantarainy John Newton ny zavatra niainany sy ny fiovam-po niaraka tamin'Andriamanitra ao anatin'ilay tononkira dia miresaka indrindra fa ny fahasoavana no mampianatra ny fony atahotra ary ny fahasoavana no nampitony ny tahotra teo aminy ny fahasoavana koa no niaro azy hatramin'izao ary ny fahasoavana no hitaridalana azy mandrakariva ry tanora mantoanto fitiavan'Andriamanitra ary izany indrindra no antony nanolorana ny zanany lahy-tokana mba ho fato atsika kanefany tsy mihevitra ny aina rery tsy misy atsika ny an-danitra izy fa maniry indrindra ny ahatonga atsika ho any fiainana mandrakizay ary na dia feno tebiteby azy tsika dia mahatoky Andriamanitra ary hanampy atsika izy mba hananatsika ny toky fa hoe ho amin'ny mandrakariva isika afaka mahatoky ny tenin'Andriamanitra isika ary izy dia manome toky fa tsy andao atsika mihitsy na oviana na oviana rehefa nivoaka ny tany Egypta ny zanak'Israely dia nandeha ny renireny tany nefitra tany nandritry ny 7 taona ary hiditra ny tany Kanana dia niteny tamin'ny Josoa Andriamanitra hoe rehefa manontany ny zanak'Israely ireo taranaka ireo ny amin'ny fomba izay nahatonga azy amin'izao toerana izao dia tantarao ny amin'ny fomba nitondran'Andriamanitra anareo sy ny famantarana sy ny fahagagana lehibe izay niainan'izy ireo tamin'ny fandaozany any Egypta sy ny tantanany azy ireo teny an-dalana rehetra ny tena tian'Andriamanitra tongavana dia izao hoe rehefa maniry andrery valiteny ny hafa ny amin'izay nataon'Andriamanitra ho anao dia tantarao zany ary aza misalasala ny mitantara ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny hafa ary izay indrindra no tena irin'Andriamanitra ny tantara momba ny zavatra efa nataon'Andriamanitra ho anao no tena fijoroana vavolombelona mahomby indrindra eo amin'ny fiainana nisy ihany koa ny tantaran'ilay lehilahy demoniaka anankiray tamin'ny andron'i Jesosy nifikitra tamin'i Jesosy izy rehefa nosotranin'i Jesosy izy dia nifidy ny anaraka an'i Jesosy kanefa Jesosy dia niteny tamin'izay hoe mandehana mody ary ambarao izay rehetra nataon'Andriamanitra taminao dia nahomby tokoa zany fijoroana vavolombelona nataon'ity lehilahy demoniaka ity ka izay indrindra ry tanora mantoanto manaova fanandramana ambarao amin'ny hafa izay efa nataon'Andriamanitra taminao tantarao ny zavatra tsapanao mikasika ny famondrapo sy ny fahasoavan'Andriamanitra raha toa moa ianao ka tsy afaka mitantara mety hoe saro-kenatra na mety say ihany koa dia soraty zany fa hanampy anao hanatsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ny fanoratanao an'izany ny rariko ry tanora mantoany dia izao hoe mba hanao fanandramana miaraka amin'Andriamanitra isika dia ahatsapa ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika
ary tantara izany fahasoavana izany amin'ny hafa mba hampaherin'ny hafa ary anatsara antsika ihany koa izany dia mirary so indrindra ny tanora mantoanto ho amin'ny manaraka indray velomny daholy dia fahaletrany miaraka amintsika zatovy namana amin'izao sabata izao tratrany sabata arsea ary manasa antsika ihany koa anygilatsofona ny amin'ny loha hevitra izay efa nianarantsika ary isytonantsika lesona indray amin'ity sabata ity tsy resaka vazivazy zay le lohateny izay ianarantsika ary sytonantsika lesona izany androany tsy resaka vazivazy eo fiainan'ny zatovy dia be vazivazy sika ary tsy ratsy akory ny vazivazy fa efa ohatry ny efa ao anatintsika mihitsy zany hoe mivazivazy zany fa zao tsy resaka vazivazy ny ara-panahy tsy resaka vazivazy ny fiainana mandrakizay tsy resaka vazivazy ny famonjena zany hoe misy tokotany zany ny zavatra sasany mety azo hivazivaziana ihany fa tsy ny zavatra rehetra ary indraindray misy olona be vazivazy loatra dia tsy hitantsony hoe inona marina koa dia tadio ary fa ny resaka ara-panahy ny fiainana mandrakizay ny famonjena dia mba aza atao vazivazy toy izao ny zavatra nitrango ao amin'ny genesisy toko 7:7 mahakasika ny tantarany Lota sy Sodoma sy Gomora genesisy toko 7:7 dia zao voalaza andininy fototra dia nivoaka Lota ary niteny tamin'ny vinantony izay efa anambady ny zanavavy ka nanao hoe miaingahy mialahy amin'ity tanàna ity fa horavan'i Jehovah ity tanàna ity fa nataon'ny vinantony ho tahaka amin'ny mpanao vazivazy izy zay le zavatra mitranga zany niteny zany Lota tena zavatra ara-panahy le izy miaingahy dia mialahy eto fa horavan'i Jehovah ity tanàna ity dia ozytsika izay hoe mba ataovy sérieux tena marina ve zany tanàna milaminy ve dia horavana ahoana ary ohatrany hoe mivazivazy tokoa kanefa zay mihitsy le afatra miaingahy mialahy rehefa mijery ny tantarany Sodoma sy Gomora isika dia tanàna feno fahotana tanàn-dehibe feno faharatsiana ary ny dikany hoe Sodoma sy Gomora amin'ny teny hebreo dia hoe kilan'ny afo korotam-paharavana zay ny dikany Sodoma sy Gomora kilan'ny afo dia ny korotam-paharavana zay ny zavatra nitranga satria nanota sy mpanota loatra ny olona tao ary raha nylesonao tsoahantsika zany amin'ity sabata ity dia zao miaingahy mialahy rehefa hitanao fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra dia ny ataonao dia zao miainga ianao dia miala eo fa tsy hoe zange etiany fa zanga manota zange mijery fotsiny zange tsy misotro fa rehefa toerana misy fahotana na atao io na hoanina io na jerena io dia miainga miala zay no afatra eto fa horavana ary animba izany dia Jesosy aty amin'ny testamenta vaovao dia nilaza mihitsy fa misy fahotana ratsy lavitra no nitranga tao Sodoma sy Gomora dia ohatran'izao le izy ny olona izay milaza azy ho mahalala an'Andriamanitra sy mitandrina ny didin'Andriamanitra nefa mandahany zany amin'ny toetrany sy ny fiainany andavanandro dia tena zany ny ratsy indrindra ary zay zany no isytonantsika lesona amin'ity sabata ity tsy ilay fahotana mibaribary ihany tahaka ny tranga tao amin'ny Sodoma sy Gomora fa raha misy olona anankiray milaza azy fa Andriamanitra no andriamanina ary ny didiny no tandremana kanefa mandaha amin'izany amin'ny toetra sy ny fiainana andavanandro izy dia izany ny ratsy indrindra ry tanora namako eo amin'ny fiainantsika andavanandro dia aza atao vazivazy ny fanarahantsika amin'ny tompo rehefa kristianina ianao dia kristianina zany hoe raha ny tokony ho izy zany amin'ny fiainantsika andavanandro dia tsy mila miteny ianao hoe mpivavaka fa ny namanao tonga dia mahafantatra hoe mpivavaka iny fa indraindray raha ny ankizy na ny tanora namana miteny hoe fangamo anao mpivavaka fangamo anao kristianina tena tsy napoziko mihitsy satria nahoana
tsy fantany teo amin'ny fiainanao ary tsy hitany teo amin'ny fiainanao mihitsy hoe enao ngeka kristianina enao ngeka mpivavaka enao ngeka mitandrina ny didin'andriamanitra tsy hitany teo amin'ny fiainanao zany latsinainy talata larobilaka misy zoma ary tanora namako zany no fahotana ratsy indrindra no ny tao Sodoma sy Gomora koa nirariko mba tsy vazivazy sika ny amin'ny resaka ara-panahy resaka famonjena ny resaka fiaina mandrakizay fa tsy mety izany voalazany tenin'andriamanitra teo mienga mialahy isika amin'ny toetra sy zavatra tsy mety izay mety mbola mitranga toy izay raha fehezina amintsika ty hoe resaka vazivazy ty ary tsisy vazivazy mihitsy zany le teo fa mihina fanapahan-kevitra miainga miala mandrakizaka indray ary Fianako,
faly miarabanao indray nahatratra ny sabatandroany maniry aho hoe sabata manokana indray ty ho asoanao ka hitombotsika ao amin'i Kristy satria andraisantsika ny fahasoavany be kokoa ary masina asianao tahaka azy efa lesona fahasivy sahady sika izao ny rahantsika nianatra tao anatin'izay loha hevitra fahasivy tao anatin'ny herinandro iny izay ny amin'ilay mpitondra tena foinikanina mpanome feny toky dia tsy iza moa fa ilay vehivavy mpitondra tena tao Zarefata. Ny lesona moa dia nifototra tamin'ny mpanjaka voalohany toko fa 7 dia ny andriny fa 9 hatramin'ny 12 izay tantara ny amin'ny nandalovan'ny Elia tao amin'ity vehivavy tao Zarefata ity. Dia io toko io no nisafidianantsika andriny anankiray ilay hoe atao tsy anjery tanatin'ny herinandro asa vonina venao raha andelo samy amerina ny azy. Ao ary, eny, ilay mpitondra tena foinikanina mpanome feny toky. Inavy moa ny lesona niraisintsika indray tamin'ny tantaran'ity ramatoa tao Zarefata izay nanana fahafoizan-tena lehibe ity. Ny lesona dia nanasongadina ny lanjan'ny fitsipika hoe mametraka an'Andriamanitra olo-laharana. Ary rehefa ampiarina izany dia izany no hitarika antsika ao amin'ny fanahafana an' Jesosy dia izay ny zava-dehibe mihitsy ao amin'ny fampiarantsika ny lesona ka lasa hevitra izay mahatsara ny hafa isika mialohan'ny tenantsika satria ohatra lehibe ny amin'izany ity vehivavy ity ary ohatra ihany koa maneho an'izay nataony Jesosy tamin'ny fiainantsika ka rehefa tonga solon-tenan'Andriamanitra tahaka izany sika mantsy dia ahazo antoka fa omeny izay rehetra ilaintsika. Izany ny zavatra lehibe ary sarobidy tao anatin'ny lesona izay niarahantsika nianatra fa hitantsika tao anatin'ny loha hevitra iny fa ireo izay matotra amin'ny fanarahana an' Jesosy tokoa dia mahalala fa ny fiekena ny mahavoalohany azy dia iseho mihitsy izany eo amin'ireo toe-java-misy ao anatin'ny fandaharam-potoana isan'andro isan'andro. Asa nanahoana ny fampiarantsika an'izay tanatin'izay herinandro izay mbola tsy tara, mbola ny fiainantsika rehetra mihitsy no masaina mba hampiarana an'izany hoe iseho eo amin'ny fiainantsika ny fametrahana an' Jesosy olo-laharana ny fiekena azy ho voalohany amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika. Raha ny tantaran'ilay vehivavy mpitondra tena tao Zarefata dia araka ny efa ny fampiresantsika dia manamafy amin'ny fomba mazava ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika izany izy io mikasika ny fomba fanomezantsika mba hampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra ary hanohanana an'ireo izay solon-tenan'Andriamanitra eto an-tany. Ka ny fampiarana ny fitokinan'izany dia fanapahan-kevitra ny aina eo ambany fiarovan'i Jesosy satria tahaka an'ilay vehivavy rehefa manaiky ianao dia Andriamanitra no miahy ny ambiny rehetra ny toyany ao aorianan'izay. Rehefa atao lohalaharana eo amin'ny fiainana ny asa misioneran'i Kristy ho famonjena ny hafa dia omena ny mpianatra avokoa izay ilainy tahaka an'ilay mpitondra tena tao Zarefata. Izao moa ilay hitantsika tato anatin'ny taridalana hoe ary raha ho tonga fantsona izay ikorianan'ny fitahian'ny lanitra makamin'ny hafa ny olona dia asian'Andriamanitra zavatra mandraka hariva ao anatin'ilay fantsona ka mino afa zasenao samy te ho fantsona avokoa ary samy te ho anisan'izay ikorianan'ny fitahian'Andriamanitra amin'ny hafa ary hiaina an'izany fanandramana hoe asian'Andriamanitra zavatra foana mikoriana ao anatin'ilay fantsona raha toa ka manaiky zasenao ny ho fantsona anao ny hafa olo-laharana manoloana ny fanompoantsika an'Andriamanitra ka mandatena izany ao anatin'izany. Rehefa nianatra isika dia nresahan'ny taridalana ny hoe tsy misy ane finoana dia iray azy afaka hozahany-toetra tahaka izany fa tamin'ny pahalemem-panahy sy fahafoizana be ny nandraisan'ilay mpitondra tena ny vahiny rehetra izay nandalo teo aminy ary ankehitriny dia mametraka ny fitokiny amin'Andriamanitra ny Israely izay miany ilainy rehetra izy ka tsy nanana akory ny amin'izay hoe mety ho fijaliana mety ateraka izany fihetsika izany na ho an'ny zanany izany io na ho an'ny tenany kanefa dia efa nilazainy fa kely sisa dia ho faty izy mianaka satria kely sisa ny eo am-pelantanany fa tsy nanana izy fa nametraka ny fitokiny tamin'Andriamanitra dia nandray valiny tamin'ny pahalalam-po tokoa izy ary nanao araka ny tenin'i Jehovah izay naloko ny vavany Eli. Dia eo no lesona izay efa nresahantsika hoe manao lohalaharana ny hafa
fa indrindra ireny solotenan'andriamanitra ety an-tany reny, indrindra raha ho amin'ny asa misioneran'i Kristy ho famonjena ny hafa dia hanao an'izany ololarana. Izay ny fampiarana andrasana amiko sy aminao raha ny anarantsika ny lesona mahakasika an'ity mpitondra tena tao Zarefata izay mpanome fenotoky ity. Ka mba ho mpanome fenotoky ihany koa zasy ianao ka hanome ahafoy ary ahafoy ny tenantsika aloha fa hanome ny hafa dia mba hitondra famonjena ho an'ny hafa ary afaka hianandrana n'ilay fitokiana amin'Andriamanitra hoe izy no mia ary izy no hanome ny toyany rehetra ao ambadika izany. Dia aza adinoina mihitsy ilay niresahana teo hoe raha toa ka mandraiky ny ho fantsony zasy ianao dia ho asian'Andriamanitra zavatra foana hikorinao amin'ilay fantsona ka tsy mba faniritsika ve ny ho fantsona asian'Andriamanitra fitahiana ho an'ny hafa mandraka hariva ka na isika atsapa fifaliana anatin'ilay izy na ny hafa atsapa famonjena avy amin'ny alalan'izay ataontsika. Rehefa nianatra koa isika dia niresaka ny amin'ny Jesosy izay izy moa no mpanome voalohany ary rehefa nandany ora maro niarahany tamin'Andriamanitra Jesosy dia nivoaka isamaraina nitondra ny fahazavany lanitra ho an'ny olona. Dia isan'andro izy dia nandray batisa vaovao ny fanahy masina ka zasy ianao ihany koa izany andeha hakatahaka ka hanahaka an'izay ataon'i Jesosy. Ny fangalantsika tahaka an'ilay ramatoa tao Zarefata dia fanahafana ny Kristy ka Kristy nivoaka isamaraina nitondra ny fahazavana amin'izao tontolo izao rehefa ny fandray tsy tapaka tamin'Andriamanitra dia andeha koa zasy ianao mba handany ora maro iarahana amin'Andriamanitra mba afaka zany hahatanteraka an'izay lesona tahaka an'ilay nataon'ny ilay ramatoa tao Zarefata tahaka izay nataon'i Jesosy hoe isamaraina dia mitondra fahazavana ho an'ny hafa izay. Dia ho an'i Jesosy moa tamin'ireo ora voalohany amin'ny andro vaovao dia namoa azy avy ao amin'ny torimaso ny Andriamanitra ary nosorana fahasoavana ny fanahiny sy ny morony mba hazony ny zarany hafa. Ka Jehovah Tompo izy nanome an'ny lehilahy efa mahay mba ahaizako manao teny ampatanjaka an'izay reraka dia ho azy manao koa azontsika atao tsara ny makatahaka an'izany. Dia Andriamanitra no ametraka eo amin'ny olontsika ny teny izay ampaherezantsika ny hafa izay ampatanjahantsika izay reraka. Andriamanitra ne hiasa atao anatiko sy ao anatinao ary Andriamanitra ne hanampy asainao mba hiaina an'izany fanandraman'izany isan'andro ka efa natorantsika ny lakile mifandray tsy tapaka amin'Andriamanitra mandany ora maro hanahafana ny Kristy dia mahafoy tahaka an'ilay vehivavy tao Zarefata ary Andriamanitra no efa manomana izay ilaintsika ho tohany aorinan'izay. Mirary sabata feno fitahiana ary samy isika tahian'Andriamanitra mandra-piona indray ary. Miarahaba antsika rehetra indray tratran'izao fotoana manokana izao iarahantsika mamintona ny lesona ny lehibe dia ny lesona fasivy izany izay mitondra ny lohateny hoe tandremo ny fiheremana. Melo ny arahantsika mamintona sy mandinika an'izany dia manasanao hanondrika ny loha hiaraka hivavaka isika. Ry Jehovah Andriamanitra ray masina sy tsara indrindra ny an-danitra ny voninahitra ho anao iriany. Ny famelan-keloka kosa dia hitalaonay mba homenao anay mandrakariva izany. Iaraka hianatra ny teninao zahay hamidina ny lesona fahasivy dia mangataka ny fananao masina hitoetra ao anatinay tsiraray avy hanokatra ny fosiny sainay ka hitondra fiovana tsara eo amin'ny fiainanay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lesona fahasivy tandremo ny fiheremana. Ny voambolana fiheremana zany no tena lakile fototra ny anarantsika tamin'iny herinandro iny. Raha omena famaritana tsotsotra izany hoe fiheremana izany dia tahaka izao hoe faniriana tafahoatra amina harena na fananana anankiray izay tsy amin'ny teny. Tsopihana tsara zany hoe faniriana tafahoatra amina fananana zavatra harena iray izay tsy amin'ny teny.
ny voambolana ihany koa azo andikana izany hoe fiheremana izany a de ny hoe fitsiriritana ary mandritry ny fiaranaratsika de ho hitatsika mazava-doza izany a toetra na ny foa feno fitsiriritana izany ny soritan'Andriamanitra ihany koa no rarany nataony tafiditra ao anatin'ny didy 10 izany resaka fitsiriritana izany. Genesis 2:20 de manao toy izao hoe aza mitsiriritra ny tranony namanao, aza mitsiriritra ny vadiny namanao, na ny ankizy lahy sy ny sisa tena zava-dehibe loatra zany ity resaka fitsiriritana ity natefan'Andriamanitra tao anatin'ny didy 10 ihany koa. Ny Paoly dia mitanisa azy ho anisan'ny fahotana mampidi-doza indrindra ihany koa ho an'ny zanak'olombelona. Koritianina 1:9-7 Koritianina 1:9-7 dia mivaky toy izao. De raha tsika mamaky, moa tsy fantatrareo fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra, aza mba mety ho fitany ianareo fa ny mpijangajanga, ny mpanompo sampy, ny mpakavadin'olona, ny sodomita, ny mpangalatra sy ny mpierina, ny mpimamo sy ny mpanao ratsy sy ny mpanao akery sy ny sisa de tsy handova ny fanjakan'Andriamanitra. Tafiditra ao anatin'ireo fahotana zava-doza ireo ny fiheremana manakana atsika tsy ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mandritra nyty fiarahana mamintana ty isika dia hijery ohatra vitsivitsy ao amin'ny baiboly zay nilazain'ny lesona ihany koa ahafahantsika matakatra ny alalin'ny mazava-doza izany fo feno fitsiriritana na fiheremana izany. Andesika aloha iverany amin'ny voalohany indrindra ny fahotana tany am-boalohany indrindra. Mino fa makristianina tsika rehetra izay miaino de fa mba nipetraka tao antsaitsika ny fanontaniana hoe avy aiza marina, ahoana marina ny fomba natongavan'ity fahotana ity ka lasa miaina an'izao voka-dratsy izao isika tsiraray avy. De mazava loatra fa araky ny voalazan'ny lesona fa de ny fiheremana no fahotana fototra indrindra ny avian'ny fahotana rehetra izay nitsiry tao amin'ny Losifera ilay mpanjaka ny anjely. Azo heverina zany fa ny fiheremana de anisan'ny fahotana voalohany faratapony indrindra tam'izany fotoana izany. Ny Isaia 4:4-7 andininy 7:7 ka hatramin'ny 7:7 moa dia manamafy fa feno ny fitsiriritana ny fony ity Losifera ity. Tsy afapo tamin'ny toerana nisy azy izy filohan'ny anjely fa nitsiriritra ihany koa ny voninahitra lehibe izay an'ny mpamorona mendrika ho an'ny mpamorona hireriany. Ny boky anankiray mpaminany sy mpanjaka takila 5 dia milaza toy izao hoe ny apahany ihany mandeha ho vakitsika de zao ny vakin'le izy hoe tsy afapo tamin'ny toerana mahafilohan'ny anjely azy izy Satana io fa nitsiriritra ihany koa dia ny aja mamboninahitra izay mendrika atolotra ho an'ny mpamorona hireriany zany. Ny apôstôly Paoly de mampitovy ny fitsiriritana ny fiheremana amin'ny sampy ihany koa. Ny sampy zany de zao raha resana tsotsotra de fanaovana zavatra hafa ho loha laharana no Andriamanitra ka manokana ny androm-piainany rehetra, ny ampahambetsaka amin'ny androm-piainany rehetra anompona an'io zavatra anankiray io ka hadiny mihitsy toy ny tsy misy ny fisian'Andriamanitra. De ohatraohatran'izay ihany koa le fitsiriritana, mitsiririta zavatra anankiray ilay olona maniry zavatra hafa, maniry mafy tafahoatra de adiny ny fisian'Andriamanitra, adiny ny faniriana fitadiavana an'Andriamanitra fa lasa any amin'ilay zavatra no andaniana ny fotoana ka mitovy lenta amin'ny sampy ny fiheveran'ny Paoly izany fitsiriritana izany.
azo everina zany fa tamin'ny fotoana io aloha de tsy fantatry losifera zay mety hoe ho vokatry ny fitsiririta'ny fony, vokatry ny fitsiririta'ny voninahitra an'Andriamanitra, tsy fantany mety ho vokatra ao aorian'izay. Nefa dia rahantsika mahita fa nitondra tamin'ny fampitehana sy ny faharavana, fandroana asany an-danitra sy ireo loza maro samihafa zay tsy ho resantsika. Mety ho toy izany koa isika ankehitriny, misy fitsiriritana ao anatintsika ao, mety tsy ho fantatsika ny ateraka io fieremana ao amin'ny fotsika io ao aoriana kely ao, fa ny zavatra fantatra aloha de zao hoe mitondra fandravana ao anao izany, mitondra fahasimbana ao anao izany, raha ohatra ka mbola toizanao indray. Ny ohatra anankiray izay ho jerentsika ihany koa dia ny zavatra voaozona tao Atoby. 7 taona ny zanak'Israely no nrenireny tany anefitra, ary efa akaiky ambavahoana ny hiditra amin'ilay tany Kanana, zay tany nampanantenana izy ireo. Fagagana lehibe no niainan'izy ireo, maro fitatanan'Andriamanitra, fagagana nandritra n'izany fotoana izany. Ary anisan'ny akaiky indrindra de ny sokafan'ny renirano Jordanina de namakivaky tany maina izy ireo nepita izany. Ary ny fiakana farana anisany hoe lehibe indrindra de ny mandan'ny Jeriko zay manoloana ny zareo ankehitriny de alohan'ny idirany ao amin'izany tany Kanana izany. Na i Josoara tamin'ny fotoana io de tsy nalala ny fomba hoe ahoana nandresena, ahoana no idirantsika ao amin'ity tany ity, fa ny manda de tena lehibe sy mafy ihany koa. Tamin'ny fotoana iny nefa dia nambaran'Andriamanitra tamin'ny Josoa drafitra izay tokony atao mba ahafahan'izy ireo miditra sy mandresy izany fiekana lehibe zany. Narahana tsara ny drafitra, natao tsara ny zavatra rehetra, ny zavatra nampalahelo nefa de nivadika ny tantara, lasa resy iazareo tamin'izay fotoana izay tao resy maro ny ainana foy tao anatin'io. Inona ary ny zavatra nitranga fa nisy inona? Petraka tokoa ny fanontaniana. Nisy lehilahy anankiray sy ny ankonany Iakana no anarany. Tratry ny fitsiriritana izy, feno fitsiriritana ny fony ny amin'ireo zava-tsy ho hitana tao amin'ny tany ay, ka naka izany ho azy, resy de naka izany. Ary ny Josoa 4:20 sy ny manaraka no atatsika izay tantara izay, fa naka ho azy izy tamin'ireo fananana. Ny baiko nefa de tsotra, baikon'Andriamanitra de tsotra, tsy misy mahazo maka na inona ho an'ny tenany amin'ireo fananana rehetra ireo. Resy Iakana noho ny fitsiriritana tao anatin'ny fony tao. Ny zavatra nampalahelo de zao hoe Iakana no resy ny fitsiriritana de ny firenena rehetra no tafalatsaka tao anatin'ny zavatsarotra sy ny zavatra mahonena, betsaka ny maty ary resy. Ny anaran'Andriamanitra mihitsy no afabaraka. De nge ho jerentsika ny ao amin'ny Josoa 7:7 de zao natao ohatra Josoa fa andrao ho ren'ny Kananita sy ny mponina rehetra mba amin'ny tany izany, de anodidina anay izy ka hamono ny anarany tsy ho eo amin'ny tany intsony, ary ahoana ny anaranao lehibe. Andriamanitra de mampiasa ny fandresena, mampiasa ny fitahiny ho amin'ny vahoakany ho fijoroana vavolombelona ho amin'ireo manodidina azy, ho fijoroana vavolombelona ho an'ny firenena maro samihafa. Tamin'ity ndray mitoraka ity de ny anaran'Andriamanitra mihitsy no simba manoloana ny firenena, ka tsy tanteraka izay fijoroana vavolombelona izay, resy ny zanak'Israely riavana malala. Tsy ho anao ihany no tratry ny loza, mampidi-toza ho anao ihany ny toetra feny fitsiriritana, ny fo feny fitsiriritana, fa mitera-doza ho an'ny manodidina anao ihany koa izany. Mitera-doza ho an'ny fianakavianao, ho an'ny vadinao, ho an'ny zanakao, ho an'ny fiarahamonina manodidina anao, raha toka manjaka ao am-ponao izany fitsiriritana izany. Andeha indray tsika jery ohatra anankiray hafa de ny makasika ny Jodasy. I Jodasy dia anisan'ny tantarany mampalahelo indrindra angamba ao anatin'ny Baiboly.
nanana tombontsoa manoka ny Jodasy ho anisan'ny 12 mpianatra natson'Andriamanitra. Ary ny zavatra nampalahelo de zao hoe maro amin'ny olona izay tsy anisan'ireo 12 reo tahaka ny Jodasy no voavonjy, fa i Jodasy kosa dia mahonena fa ratsy noho ny hafarany. Inona nefa zany ny zavatra nitranga tamin'ity Jodasy ity? Niaraka tamin'i Jesosy izy, nifanosina tamin'i Jesosy, nahita ny fahagagana, nahenony fampianaran'i Jesosy tamin'ny fomba mivantana, fa inona no nahazo azy no nahatonga azy ho ratsy tahaka izao ny fiafarany. Ny jaona toko 12 andininy voalohany hatramin'ny 19 manasanao mba hamaky an'izany. Fa rehefa zohina io tantara io de tratra nyity fitsiriritana fieremana ity i Jodasy. Rehefa nanarin'i Jesosy izy fantatry Jesosy zany fa tafiditra ao anatin'ny Jodasy ny fitsiriritana sy ny fieremana, de nanarin'i Jesosy tamin'ny feo malefaka, tsotra, feno fitiavana izy tamin'izay fotoana zay, fa tsy nanao izany izy. Ary tao anatin'ilay fanasana, rehefa nandraraka an'ilay diloilo teo amin'ny tongotry Jesosy i Maria, dia voamay miamafy izany toetra feno fieremana ny Jodasy izany. Ka rehefa nanarin'i Jesosy izy de tsy nihaino nianatra fa lasa izy nandao ny toerana, ary tonga de nakany amin'ny mpisorona ny varotra, namadika an' Jesosy tamin'ny vidiny kely sy mampalahelo indrindra. Ary efa haitsika fa nitondra fahasimbana ho an'ny Jodasy izany toetra, izany zavatra nasehony izany. Ary mampalahelo ny fiafarany ity Jodasy ity fa niafara tamin'ny famonotena mihitsy. Isika tsirairay avy de mety manana zavatra iritsika ao, mety misy tsiriritana ao anatintsika ao, misy kilema toetra fa zao misy tenin'Andriamanitra mandrakariva amin'ny tenitsika, ary azo resena izany fitsiriritana sy toetra ratsy ananantsika izany. Mety miady amin'ny fitsiriritana ianao amin'izao vanim-potoana, amin'izao fotoana iresantsika izao, fa tadidio fa lesona lehibe ho anao ny leson'ny Jodasy, ary de mbola tsy tonga amin'ny zavatra ratsy de manasanao Jehova mba hiova fa tsy anao tahaka ny Jodasy. Ny ohatra farany izay ho resantsika de mahakasika ny Ananiasy sy Safira. Reto mpivady reto de anisan'ny tao anatin'ny fiangonana voaloha tamin'izany fotoana izany, ary rehefa nilatsaka ny fanamasina tamin'ny andron'ny Pentekosta de inona fa anisan'ny nandray izany izy mivady reto. Ary ny asa tao aminy ny fanamasina, afaka mamaky ny tantara isika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 ny andiny faraiky amin'ny 30 sy faharoa amin'ny 30. De rehefa ny asa tao anatin'izy mivady ny fanamasina, de anisan'ny fomba fiainana tamin'ny taloha moa zany tamin'izany fotoana io de niombonana avokoa ny fananana rehetra. De tonga tao amin'izy mivady ny fanamasina de tapa-kevitra izy mivady reto fa hivarotra ny tany zay ananany de ame izany ho an'ny fiangonana, ny vidiny zany ho an'ny fiangonana. Rehefa nandeha nefa ny zavatra rehetra, namidy sy ny sisa, tonga teo am-pelantanana ny vola, dia nanjaka niditra tao ampon'izy ireo ny fitsiriritana. Nahita an'ilay vola be, arena be, de tonga tao amin'izy ireo ny fieremana sy ny fitsiriritana. Ka nanapa-kevitra indray izy mivady, tsara le fanapa-kevitra teny aloha ny asan'ny fanamasina, fa rehefa nahita an'ilay vola be sy ny tsiriritra izy de niova ny fanapa-keviny dia lasa tasomino azy izany vola izany. Nampilefitra ny fony teo amin'ny fitsiriritana izy ka lavo tao anatin'izany, ary nanilika ny fanamasina de nampanjaka ny fitsiriritana. Aitsika nefarany tantara fa maty, nefara tamin'ny fahafatesana, tsy ny ray ihany fa izy mivady mihitsy no maty vokatr'izay zavatra nataon'izay. Ry havana malala, manimba ny fitsiriritana, manohatra ny asan'ny fanahy ny fitsiriritana, ary mitondra fahasimbana ho anao ny fieremana. Engany mba ho resy lahatra an'izany isika, fa tena mitondra fahasimbana ho ahy, mitondra fahasimbana ho an'ny fiarahamonina, ho an'ny tena manodidina izany toetra
ny fieremana izany. Fantanina mipetraka ty ampamaranana de zao hoe azo resena raha ve zany ny fieremana, azo resena ave izany toetra fijiriritana izany. Ny valiny dia eny azo atao indrindra no mandresy izany. Mila resy lahatra aloha ianao fa raharany foa ny fieremana. Ny fieremana zany de toetra ao anaty ao, tsy tety avelany. Raha mangalatra ianao de hita, raha mamon'olona ianao de hita sy ny sisa. Fa ny fieremana dia avy ao anatin'ny fo. Mazana izy io tsy zavatra miseho ivelany fa torotoronina ao am-po ao. Fa sarotsarotra ny mandresy azy satria tsy hitany maso, tsisy efehany ivelany kanefany dia azo resena izany. Ny teny fikasana ao amin'ny Koritianina toko voalohany ka ny andininy fa Koritianina voalohany toko 10 ka ny andininy fa 13. Manasanao amaky an'izay fa misy teny fikasana tsara ho anao ao makasika izay fieremana zay. Fa reto misy dingana 3 lazay ny lesona afahatsika manampy atsika betsaka handresy izany fieremana zany. Voalohany de zao mandraisa fanapaha-kevitra ny anompo sy anankina ny fiainanao amin'Andriamanitra. Josoa toko fa 4:20 ka ny andininy fa 5:20 de zao vaky ny teny hoe fidinareo anio izay hotobonareo fa raha izao sy ny ankonako kosa dia anompo an'Andriamanitra izahay. Zay ny fanapaha-kevitra voalohany zay asaina ao ataotsika de ny anompo an'Andriamanitra amin'ny fahavenony. Faharoa de izao mivavaha isanandro mba tsy hanjaka ao anatin'ny fotsika ny fieremana ka asivy teny fikasana sarobidy ao anatin'ny tonombavaka ao anao. Ohatra Matio toko 4:7-10 de zao mivaky ny teny hoe ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafaha anay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny ary mivoninahitra mandrakizay. Ataovy ao anatin'ny tonombavaka anao izany, Andriamanitra aza mitondra anay amin'ny fakapanahy. Ny fahatelo de izao sady farany de izao hoe aoka tsy ho tapaka ny fandinianao ny tenin'Andriamanitra, aoka ho feno ny tenin'Andriamanitra ny fonao dia tsy misy irika hidiran'izany toetran'ny fieremana fijiriritana izany. Salamo 7:100 andininy faraky 12 de zao mivaky ny teny hoe atao poko no iraketan'ny teninao, iraketako ny teninao mba tsy hanotako aminao. Raha rany fo ny fieremana ary raha ny tenin'Andriamanitra namenotsika ny fotsika de tsisy irika hidiran'ny fieremana. Jesosy de anisany manana fotoana ihany koa ny arahana tamintsika averina kely ionja tapahana kely eo. I Jesosy ihany koa dia anisany niatrika nytia fakapanahy lehibe ty teto tany ary naresy izany izy ary isika ihany koa dia afaka maharesy izany. Ety ampamaranana de tiako ny mamerina ny tsianjery izay ny fotorany lesona nandritry ny herinandro teo de manao hoe Lioka toko 12:5 ary hoy izy tamin'ny olona mitandrema ka miarova tena mba tsy ho azo ny fieremana ianareo fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny apetsaka nyzay ananana. Ny tompony ombatsika ampahery atsika, anampy atsika ihany koa mba handresy izany toetry ny fieremana izany. Amen. Hiditra amin'ny fotoana manaraka isika dia ny fanatazana ny fanatitra ny sekoly sabata izay anapitsika ny asan'Andriamanitra maneran-tany ka manasanao mba hanao izany fanatitra izany mba ho mpandray anjara mavitrika ny amin'ny fanohanana ny asan'Andriamanitra ianao. Andeha ho tatazatsika izay fanatitra izay ao anatin'ny feokira malefaka zay ho arahantsika.
manasanao hiaraka hivavaka ho amin'ny lesona sy ho amin'ny fanatitra ny sekoly sabata ihany ko. Jehovah Andriamanitra rainay, misaotra anao zay no mitombotsoa lehibe zay nomenao anay ahafahanay namintana indray ny lesona fahasivy. Engany Jehovah mba hitoetra betsaka atao anatinay ny teninao, ary izay tsararay avy dia handresy ny toetra fiheremana, ny fitsiririta miaraka aminao. Ataovy zava-misy eo amin'ny fiainanay zany Jehovah, ary ahitany tombotsoa sy vokatra tsara ny amin'ny fanarananao. Misaotra anao ihany koa zay satria afaka nanao ny fanatitra ny sekoly sabata. Engany zany mba vita be tokoa eo amin'ny asa zay tandrify izany, ary ny poketra sy ny paosy rehetra zay nivoany zany dia omban'ny fitahinao mandrakariva. Da io ny fitohizan'ny fotoana rehetra noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo tongotrao. Ampaete
avia aoka isika ioby ho an'i Jehova, aoka isika hanao feo fifaliana ho an'ny vatolampy famonjenantsika, aoka ankeo anatrehany amin'ny fiderana isika, aoka hanao feo fifaliana ho azy amin'ny fihirana isika fa Andriamanitra lehibe Jehova, ary mpanjaka lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra izy, eo an-tanany ny fitoerana lalina amin'ny tany, ary azy ny tendrombohitra avo, azy ny ranomasina fa izy no nanao azy, ary ny tany maina dia noforon'ny tanany. Ampifaliana no hiara-banantsika rehetra na tratra ity andro manokana hitondranam-bavaka ny vehivavy maneran-tany ity, miaraba manokana ny vehivavy araka izany, miarabantsika rehetra mihitsy izay manaraka an'ity fandaran'ity. Ny faniriana dia mba handray ny fahasoavana sy ny fitahiana izay efa voahomana ao antsika isika rehetra mandritra izao sabata izao. Yana mai mitandana, yana mai
andeha ary isika hiara-ndray ny tenin'andriamanitra andray ny baibolyntsika isika dia amaky ao amin'ny romanina toko 12 romanina toko 12 andininy voalohany sy ny faharoa romanina toko 12 andininy voalohany sy faharoa ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany mangataka aminareo aho rahalahy azo atao koa hoe ry rahavavy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo izany. Aza manaraka amin'ny fanao izao tontolo izao fa miovaha amin'ny fanavaozana ny saina mba hanatanterahanareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Hotahinana izany teny izany mba hahasoantsika ary hitondra famelombelomana ho amin'ny fanahintsika tsirairay. Amen. Andriamanitra, Andriamanitra ray tsy toa, mpahary izao rehetra izao. Andriamanitra ianao, mpamonjina ihany koa. Atolotra ianao ny saotra ny dera ary ny voninahitra amin'izao anio izao. Misaotra noho izao fotoana mamy, ny sabata izay omenao anay izao. Amasino izahay, amarino izahay. Mangataka ny fanatrehanao amin'ny fomba feno izahay. Mangataka koa izahay amin'ity sabata ity mba hombanao manokana ny vehivavy rehetra. Natokana ho an'ny vehivavy izao fotoana izao, Andriamanitra hiditra nitsehatra amin'ny fiainan'izy ireny tsirairay ianao. Hijery ny mahasoan'ny vehivavy tsirairay ianao. Hijery ireo zava-manahirana azy ihany koa. Maro ny olona hatrehany vehivavy amin'izao fotoana izao. Mangataka izahay Jehovah sakambino ny vehivavy tsirairay avy. Taio izy amin'ny fikolokoloana ny ankohonany. Taio izy amin'ny fianarana izay ataony, ny asa mandraharaha ihany koa. Fa amin'ity sabata ity dia mangataka manokana izahay, fenoy ny herinao, fenoy ny fanahy masina ny vehivavy tsirairay. Ny tsy salama Andriamanitra dia hiditra ntsehatra amin'izy ireny ianao. Anasitrana. Eo ihany koa ireo vehivavy izay ao anatin'ny fitondrana ity firenena ity, apetraka aminao izy ireny. Omeo fahendrena izy ireny ahafahany manatanteraka ny sitraponao irery ihany. Izao fotoana izao ihany koa dia apetraka am-pelatananao. Mangataka izahay mba hanositra ny molitra ny mpanomponao izay hitondra ny hafatra amin'ity anio ity. Dia amasino izahay mamelany elokay. Amin'ny anaran'i Jesosy irery ihany no hanonana ivavaka. Amen.
eo amin'ny fanompompivavahana ho amin'ny fanatitra sy ny ampahafolony ary sika izao. Noho izany dia omena fotoana fohy isika mba hanomana izay efa nomanitsika nandritry ny herinandro, ary ho arahantsika vavaka mangina izany. Amen. Indray mandeha Jesosy raha nakao amin'ny tempoly, haitsika loatra ny tantara ao Marka 2:12 ao mandiny 1:7. Ary raha nipetraka tandrify ny fandatsahan-drakitra Jesosy dia nijery ny fandatsaky ny vahoaka vola tao izy. Nijery ny fandatsaky ny vahoaka vola tao izy. Tamin'izany fotoana izany dia amin'ny maha-olombelona vatantenan'i Jesosy no nijery. Fa amin'izao fotoana izao na dia tsy eo amintsika amin'ny manofo sy raza Jesosy dia aza dino fa rehefa any am-piangonana koa tsika dia eo Jesosy mijery ny fandatsaky ny vahoaka vola ao izy. Tam'lesitsika voatsy ela akory zay mahakasika ny fanatitra sy ny ampahafolony dia misy andalan-teny vitsy tiako averina ho vakiana amintsika, indrindra fa isika vehivavy izay mitahiry mitantana ny volan'ny ankohonana. Voarakitra ao amin'ny boky fitadidiana any an-danitra koa ny fatokian'ireo membre ny ankohonan'Andriamanitra eo amin'ny fitantanam-bola. Ilay anjely mpandray antsoratra dia mirakitra mpatokiana ny fanatitra tsirairay atokana ho an'Andriamanitra sy arotsaka ao amin'ny trano fireketany, ary ny vokatra farany vola nomena tahaka izany. Mijery tsara ny farantsa tsirairay atokana ho azy sy ny fahavononana na ny fisalasalan'ny mpanolotra izany ny mason'Andriamanitra. Voarakitra an-tsoratra koa ny antony manosika anaovana ilay fanatitra. Ho valiana soa araka ny asany ireo izay feno fahafoizan-tena sy fanoloran-tena ka namerina tamin'Andriamanitra ny azy araka izay notakiana tamin'izy ireo. Ry rahavavy malala, araka ny voalazantsika teo dia mijery Jesosy. Fazadiny koa fa misy anjely mandray antsoratra ny fanatitra sy ny ampahafolony izay arotratsika, ary ny voalaza teo koa dia hoe voarakitra ao amin'ny boky ny fitadidiana izany rehetra izany. Noho izany andao tsy ataontsika atsirambina fa mason'Andriamanitra mandinika, ary tsy matiantoka isika satria voalaza teo fa ho valiana soa araka ny asany ireo izay feno fahafoizan-tena sy fanoloran-tena ka namerina tamin'Andriamanitra ny azy. Mino ahako fa ho vehivavy manao loha laharana sy laharam-pahamehana izay tokony omenan'Andriamanitra isika rehetra, ary vehivavy mahatoky eo amin'ny famerenana ny fanatitra sy ny ampahafolony, manome ampitiavana sy ampifaliana. Amen. Araka hivavaka isika. Andriamanitra, misaotranao izahay raha mbola nomenao tombontsoa ka afaka namerina nanolotra ny fanatitra sy ny ampahafolony. Mangataka aminao izahay izany fanentanana nomenanay teo izany, aza velan-dalo fotsiny ka anaovanay atsirambina ny tokony ho ataonay sy ny tokony ho averinay, fa ho vehivavy matoky manao loha laharana ny famerenana ny ampahafolony sy ny fanatitra ny vehivavy rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.
fifaliana ho andray ny miaka aminareo rakizy androany ary miaraba anareo a isa tokantrano ny lesona ho raisika androany a dia nampitondraina ny lohateny hoe fotany manga sa fosavoka fotany manga sa fosavoka mialohan'izay nefa dia manasa anareo a mba hiaraka hivavaka amiko rainaiza ny an-danitro ankehitriny raha nokatra ny teninao izay andray lesona indray a dia mangataka aminao mba hiasa ny anatinay ka ho ankizy a mpakatoy izahay tahaka an' Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amen. Te tantara aminareo a zavatra anankiray izay nahazo an'i Beky. Beky a dia tovovavy kely a manana saribakoly izay tena tiany ary manana zandry ihany koa Beky. Indray andro dia nalainy zandriny Beky ilay saribakoly dia nilalaoviny teo an-tokotany. Rehefa nilalaoviny a tena janony teo ary lena ny orana sy feno fotaka. Rehefa tonga avy nianatra Beky dia nahita an'ilay saribakoly jereny teo an-tokotany a fa tena maloto ilay saribakoly lena be ilay izy a dia rovotra ihany koa satria nijanona teo fotoana ela. Tena nalahelo rakizy Beky tamin'izay fotoana izay. Rehefa nalahelo izy dia lasa ninakeny amin'ilay zandriny dia nitapatapainy ilay zandriny
tomany ilay sandriny Beky tsy ndraraina nefa izany a fa lasa izy nakany amin'ny hevitra aminy dia nakatony mafy dia mafy ny varavarana dia nety tao izy fa naninona ary Beky nanao an'izay toetra izay tamin'ny maraina nefany a dia nahafinaritra amin'ny fitomboan'ny tontolo androny fa inona ary ny zavanitranga rehefa ny sakafo marainy Beky dia latsaka tamin'ny tany ny sakafo izay nohaniny rehefa tonga tany am-pianarana indray izy a dia tsy ny lalao niaraka amin'ireo ankizy namany taoriana kelin'izay nanadina lesona azy ny mpampianatra fa tsy nanana navaly Beky reny rehetrarehetra reny ny tambatra niaraka tamin'ilay saribakoly izay sady rovitra ny naloto be satria lena ny orana ny feno fotaka natonga ny Beky a nanana fo mafy a tahaka n'ilay tanimanga ny tanimanga raka izy a rehefa apetraka eo amin'ny masoandro elaela dia lasa mafy be mihitsiny teneny Beky ihany koa nisan'ireo toe-javatra ny sesy ireo dia lasa mafy ny fony Beky a tahaka n'ilay tanimanga isika ihany koa rehefa mandalo toe-javatra sarotra ohatran'ireny dia me mafy ny fotsika tahaka n'ilay tanimanga ka rehefa mizara izany a dia lasa mahateny mafy a na miteny mandratra na fetsika mandratra ny hafa isika izay vao mijanona ahoana ary nisorohana an'izany zavatra izany tsotra ny valiny mila manatona an' Jesosy sika mangataka toetra malemy fanahy asehoko anareo ilay labozia izay vita tamin'ny savoka ity labozia ity a rehefa arehatra dia sady misy hazavana no misy hafanana ary mizara fanantenana rehefa omentsika an' Jesosy ilay fotsika izay mafy tahaka ny tanimanga dia omeny Jesosy a fo malefaka tahaka nyity labozia savoka ity isika izay mizara fitiavana tahaka an' Jesosy ity labozia ity nefa raha ampiretintsika dia mety maty ihany izany ka ahoana nefa nitehirizana anazy mba hirehatra foana mila mangataka amin'i Jesosy sika isaky ny maraina hariva ary ny atoandro mila mipitsipitsika amin'i Jesosy foana tsika mba hanomezany atsika fo malemy fanahy dia omeny Jesosy atsika izany fo izany dia afaka mizara fitiavana tsy miteny masika n'ireo manodidina atsika isika fa mizara teny malefaka sy malemy fanahy kosa nefa andeha ary tsika angataka amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny vavaka mba hamezana atsika an'izany fo malemy fanahy tahaka ny labozia savoka izany raha jerentsika ny baiboly raiky izy a dia milaza izy eo amin'ny Ezekela 9:9-20 Ezekela 9:9-20 manao hoe ary omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko ao anatinareo dia isoroko amin'ny nofinareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo afaka manome fo vaovao atsika Jesosy a ka ho ankizy a hanana fitiavana isika hizara fanana isika ary ihany koa hitondra fanantenana ho amin'ny hafa andeha ho faranantsika amin'ny vavaka izao fotoana izao mba hangatahantsika fo vaovao avy amin'i Jesosy hiaka hivavakantsika Jesosy zokinay io misaotra ny amin'ny tantara izay menao anay androany ary nampatsahivinao indray fa afaka manome fo vaovao anay ianao izay fo feno fahalemem-panahy mangataka aminao izay mba hanala ny fo mafy ao anatinay ka ame an'izany fo vaovao izany indray amin'ny anaran'i Jesosy amen dia manahaka indray raiky izy mirary soa atsika tsirairay avy This is
nitafiotivotra mampisotra ny onja milahana fotra ny finona tanjao fadesoiarana izanino antumbavako ana misi mivava kwana misi mivava kawan rasejahani saruchana mira pamuifu saruvimisi mivava kwana Aunianju itulu manambavaka mampirutsa tumani milahavakifu fadisotsiampitondra izay tsizakana izaninu antumbavako ana misi mivava kwana misi mivava kawan rasejahani saruchana mira pamuifu saruvinisi mivava kwana saruvinisi mivava kwana voaovany vavaka izany indray no teny izay omena antsika vehivavy isika fianakaviana isika rehetra amin'ity andro manokana maneran-tany izay natokana iaraha-mivavaka ho an'ny vehivavy ity. Ny teny izay noraisintsika moa dia ao amin'ny Romana 12 andininy voalohany ka hatramin'ny 2 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe koa amin'izany mangataka aminareo aho rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompom-panahy mety mba hataonareo izany. Ny afatra entsika androany dia mikasika indrindra ity resaka vavaka sy ny hery manova azo avy amin'ny vavaka. Alohan'ny hanomboantsika aloha dia misy fanontaniana tiako apetraka hoe raha oviana moa izany ny fotoana tsara indrindra tokony hivavahana? Raha oviana no enoina ny vavaka izay ataontsika? Misy fotoana tsara ve hoe amin'izao tsaratsara ny mivavaka dia ohatr'izao tsy dia tsara ny mivavaka? Izao no voalaza ny mpanoratra vehivavy anankiray izay tena tia hivavaka hoe tsy misy fotoana ozy izy na toerana izay heverina ho tsy mety hanolorana fangatahana amin'Andriamanitra. Satria afaka mivavaka amin'Andriamanitra isika amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra. Tsy voatery tsy maintsy mandoalika isika na eo amin'ny toerana manokana. Tsy voatery ho tsy maintsy manomboka amin'ny alalan'ny zavatra manokana isika na hoe manakombona ny tanantsika na manondrika ny lohantsika. Ny hany zavatra ilaintsika dia manokatra ny fotsika. Ny fotsika no mila sokafana ho amin'ilay ray be fitiavana, ilay
Jehova nary ny tany sy ny lanitra sy rehetra eo aminy ary miresaka aminy isika amin'ny firaisana manokana dia amin'ny alalan'ny saina izany. Tiana etoana ny mametraka sy mampatsiahy antsika mandrakariva amin'ny zavatra izay efa noraisintsika nandritry ny fampianarana rehetra nandeha teto amin'ny fahitalavitra fa ny saintsika no fitaovana ampiasain'Andriamanitra iresahana amin'ny vatana amintsika. Ary io saina izay ifandraisantsika amin'ny vatana io dia mila amin'ny vavaka io dia mila kolokoloana. Fanasana mahafinaritra manahoana no omen'Andriamanitra antsika ho antsika zanany tsirairay avy mba hiresaka aminy. Asaina isika hiditra eo anatrehany amin'ny efitrano ny seza fiandrianany mihitsiny na amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona. Itsika amin'ny fotoana io dia tsy mila maka rendez-vous ohatran'ireny makany amin'ireny ohatran'ny hoe manam-pahefana ireny. Fa izao amin'ilay Andriamanitra izao tontolo izao ilay Andriamanitra tsy toa sy masina dia afaka miditra eo anatrehany isika amin'ny ora rehetra na andro io na alina. Andao nge jerentsika ny herin'ity vavaka ity rehefa manantona an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka isika dia manana hery sy fahefana manova sy anavaon'ny fiainantsika Andriamanitra. Ireo toe-javatra izay misy atsika ary mihoatra noho izany aza afaka ovany ireo. Tsy mangataka amintsika izy hoe iovatsika hoe mila miofo sika vao manantona anazy. Fa manasa atsika kosa izy anantona anazy amahy isika atsika amahy anao io ianao amin'izao ianao etanao izao. Ka dia androtsaka amintsika ny heriny manova ilay raitsi-to izay Jesosy Kristy mihitsy no mitalao izany hery izany ho ahy sy ho anao. Hoy ny voalazan'ny soratra masina amin'ny Korintiana 2:7-7 hoe fa isika rehetra kosa hoy izy amin'ny tava tsy misarona dia mijery ny voninahitry ny Tompo toy ny amin'ny fitaratra ka ovana ahazo izany endrika izany indrindra avy amin'ny voninahitra ka ho amin'ny voninahitra toy ny avy amin'ny Tompo dia ny fanahy izany. Fantatrao ve fa afaka manova ny fiainanao ny vavaka? Tiako ny mampahery anao androany fa tena afaka manova ny fiainanao ny vavaka. Afaka manova toe-javatra iray ny vavaka ary afaka manova antsika izany vavaka izany. Rehefa mijery ny raintsika isika amin'ny alalan'ny vavaka dia manova antsika ny fanahy masina ho lasa endrika be voninahitra. Dia endrika Jesosy Kristy izany. Nisy tantara anankiray izay mety mahatsikaiky anao ity tantara ity fa entiko ampaherezana anao. Indray andro dia nisy fiangonana anankiray ny vavaka ny talao tamin'Andriamanitra fa teo alohan'ilay fiangonana dia nisy olona anankiray nanorina trano ivarotana toaka. Ary rehefa taloha kely ny isokafan'ilay toerana fivarotana toaka teo alohan'ilay fiangonana dia nisy zavatra niseho satria dia nirehitra ilay trano saika ivarotana toaka. Rehefa tsapan'ilay tompon'ilay trano izany hoe ireto fiangonana ireto mpivavaka tao amin'ity fiangonana ity dia nivavaka ny mba hidiran'Andriamanitra tsedra dia nitory ilay rangahy. Ary rehefa nitory ilay rangahy dia izao ny zavatra niseho nandamafy ny fiangonana ny amin'ny mahatompona andrakitra azy ireo ny amin'ny fifandraisany tamin'ilay faravan'ilay trano satria ny vidim-pitsarana efa ivoaka. Tamin'ny faran'ny fitsarana dia nanao izao fanamariana izao ilay mpitsara hoe tena tsy fantatro ozy izy hoe ahoana ny fomba hanapahako hevitra ny amin'ity raharaha ity. Ozy ilay mpitsara zany eto. Toy ny hoe manana tompotrano fisotro toaka izay mino eto loko ozy izy ny herin'ny mivavaka. Ary ny anankiray indray dia mahita an'ireto membre ny fiangonana iray manontolo izay tsy mino akoriny an'izany herin'ny mivavaka izany.
na inotsika na tsy inotsika dia manova misotro ny fiainantsika ny vavaka. Androany ary dia hifantoka ny amin'ny lohahevitra roa mifandray amin'ny vavaka isika dia ny herin'ny manovany mihera manovany vavaka sy ny asa zany hoe miakony ao anatin'ny vavaka eo amin'ny fotoatsaratra izay iainantsika. Rehefa manokana fotoana iarana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka isika dia manokatra ny fotsika sy hikatsaka ny hery mamonjy dia miasa ao anatintsika Jesosy Kristy, manova antsika ho tahaka ny endrika Jesosy Kristy ny vavaka izay ataontsika. Rehefa manantona an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka isika dia manavao sy manova antsika Jesosy, mameno antsika amin'ny vokatry ny fanahy Jesosy. Io fanomezana io no any zavatra tena ilayntsika mba hiatrena ampatokiana ny tontolo andro izay tsy fantatsika akory. Mahazo antoka isika fa tsy irery ary afaka miatrika izay mety ho zavatsarotra rehetra atrehantsika. Ireto misy fomba vitsivitsy hanovan'Andriamanitra ny fiainantsika avy amin'ny alalan'ny vavaka. Voalohany dia izao, manome antsika famelan-keloka sy fanadiovana ary fiainana mandrakizay Andriamanitra. Izao no voalaza amin'ny Jaona voalohany, manasa antsika maka ny baibolitsika. Jaona voalohany toko voalohany 1:7. Jaona voalohany toko voalohany 1:7. Raha miaiky ny fahotantsika isika ka mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika dia manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Afaka manantona ny seza fiandrianan'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fikatsahana mamela heloka sy ny fanadiovana, amin'ny fangatahana fo vaovao mba hanompoana azy sy mba hahazahoana antoka fa miaino sy mamaly Andriamanitra. Amin'ny fotoana anaovantsika fangatahana dia manomboka ny asa fanovana ataony amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Tena vao mangataka isika dia manomboka ny asa Andriamanitra. Manaisitra amin'ny fahotantsika rehetra izy ary manadio antsika amin'ny olatra ratsy ny fahotana. Tsy mila mandeha miaraka amin'ny fahatsapatena omeloka na manenina isika manantona azy. Tsy tokony homenatra eo masony hafa isika no ny ratra vokatry ny fahotana, fa rehefa manantona n'ilay ray be fitiavana ilay Andriamanitra tsy toy isika, miaiky ny fahotantsika eo anatrehany isika, mikatsaka ny famelan-keloka isika sy ny fanadiovana avy aminy dia izao mandray ny fotsika mpanota ilay ray be fitiavana ary manome antsika fo vaovao sy manadio antsika ihany koa izy. Manova ny toe-tsaintsika sy ny fihetsikitsika Andriamanitra. Nanoratra i Paoly ao amin'ny Filipianina toko 2 1:5 ka hatramin'ny 9. Filipianina toko 2 1:5 ka hatramin'ny 9. Hoy ny voalazany teny amin'ny anarana Jesosy Kristy. Aoka ho aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, izay niendrika Andriamanitra aza dia tsy natao no zavatra nofikirina mafy ny amin'ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofohana ny tena amin'ny nakany endriky ny mpanompo sy ny ahatongavany sy ny nahatongavany manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa manatare olona izy dia nandetry teny izy ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana, nanetry tena hatramin'ny farany izy, nilaoza ny sitrapony, ny toe-tsainy, ny fihetsiny ka natolo ny ray be fitiavana. Tsy maintsy manao toy izany koa izasy ianao. Rehefa mitolo-batana amin'Andriamanitra zasy ianao dia hafa ny fahitantsika ny fiainana satria niova ny toe-tsaintsika. Hitantsika ilay vehivavy, ohatra ny hoe mahita olona vehivavy anankiray izay mamilavo isika na olona izay tena manana faratsy toetra ratsy dia ratsy, mitsilahana ohatra ery amoron-dalana, eny amin'ny sisin-dalana eny. Ary raha tokony hitazana fotsiny ny fahazarantsika taloha
te ho tsapanao fa tsy zay nytoetra an' jesosy de anatona anazy ianao isafidy ny anampy azy ianao hovaky ny fonao rehefa mahita ilay zanak'andriamanitra na nylorany rany na de manana faharatsiana tahaka ninona raha io de tsarofy fa nanoloran' jesosy ny rany izy io ka mila anao hiara-iasa am' jesosy anampy azy mila anao jesosy hanangana azy ambavaka eo anatrian'lay ray be fitiavana ifona ho azy amin'ny fangatahana amin'ilay ray be fitiavana mba hamonjy an'io olona anankiray izay ao anatin'ny faharatsiana io manova ny toetraitsika mihitsy zany manolona ny toe-javatra amin'eo amin'ny fiainana sy ireo olana izay hitantsika eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra ary mamela antsika ahita azy ireo tahaka ny fahitan'Andriamanitra ny hafa ihany koa rehefa miaina ao anatin'ny vavaka isika de matoky isika fa miaina sy mamaly vavak'Andriamanitra araka ny voalazan'ny Jaona voalohany ihany Jaona voalohany toko 5:7-10 Jaona voalohany toko voalohany 5:7 toko 5:7-10 de hoy ny voalazan'ny teny hoe ary izao ny fahasahiana ananantsika eo anatreny raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika de miainao antsika izy raha mangataka amin'Andriamanitra zasa ianao ny zavatra rehetra araka ny sitrapony de hiaino azy ianao izy ary de amaly izany fangatahantsika izany rehefa mivavaka isika de rehefa mivavaka isika ka matoky an'Andriamanitra izay mahafantatra ny farany hatramin'ny fiandohany de hanome atsika ny valiny tsara indrindra eo amin'ny fiainantsika izy rehefa mangataka isika ary rehefa tsapatsika fa tafaray aminy vita fihavanana aminy isika de avelan'Andriamanitra halala zavatra rehetra apetrany rehefa apetrakintsika eo aminy zavatra rehetra de ho hitanao fa azo tokoa ny fahamaliana ny sitrapony iseho ary tanteraka eo amin'ny fiainantsika ny fifandraisana ety nijidina amin'ilay ray be fitiavana noho ny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny vavaka zany de mampianatra isanao hitodika any amin'Andriamanitra fa tsy amin'ny teny ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 9 de te ampiasa ny herin'Andriamanitra i Simona manasanao hijery eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 9 te ampiasa ny herin'Andriamanitra i Simona ho amin'ny antony feno fitiavan-tena tiany hiderazy noho ny zavatra nataony ny olona saingy toa ny Simona de tsy maintsy takatsika fa Andriamanitra irery ihany no afaka manome atsika ny fanampiana izay ilaitsika izy irery ihany no afaka manova ny fiainantsika ary rehefa miaina ao anatin'izay fanovana ataon'Andriamanitra izay tsika de ho hitatsika fa tsy zatsony ny velona fa Jesosy Kristy ny velona ao anatiko tahaka izany ihany koa ianao tsy azo sao ataontsika samy rery nefa izany tsy resaka momba izay zavatra azoko atao fa kosa izay zavatra azon'Andriamanitra atao ato amiko amin'ny alalan'ny fanehoany voninahiny eo amin'ny fiainako de hitahy ny hafa ihany koa izy amin'ny alalan'ny zavatra izay ataony eo amin'ny fiainako manavao ny fanahitsika izany ny vavaka ao amin'ny Romanina toko 12:1 sy ny 7 Romanina toko 12:1 sy ny 2 azafady de nanoratra Paoly hoe koa amin'izany mangataka aminareo rahalahy noho ny famondram-pon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra de fanompom-panahy mety ataonareo izany ary aza manaraka amin'ny fanaon'izao tory izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina mba hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra de izay tsara sady ankasitrahana ny marina
zavatra miavaka sy mahagaga ny momba mivavaka de mamerina amin'ny laony io vavaka io ny fanahintsika. Andriamanitra irery ihany no afaka manova ny fomba ifandraisantsika amin'ny eo amin'ny fiainana amin'ny tenantsika sy amin'ny hafa amin'ny hoavintsika. Andriamanitra irery ihany no afaka manome atsika ny fanantenana ny herim-po ary ny fiadanana ilayntsika iainana eto amin'izao tontolo izao. Ary rehefa manantona an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mivavaka isika de manavao sy mamerina amin'ny laony ny fanahintsika izy. Rehefa mametraka ny fiainantsika amin'Andriamanitra isan'andro amin'ny alalan'ny mivavaka isika de manomboka ny asa fanovana ato anatintsika Jesosy Kristy. Ary izany de manomboka ato amin'ny saina. Ilay ampahany amin'ny saintsika izay mandray fanapa-kevitra sy manao fitsarana ary ilay saina izay manao safidy. Manavao ny fanahintsika ny vavaka. Maneho ny heriny amin'ny alalan'ny vavaka ataontsika ihany koa nefany Andriamanitra. Satria araka ny voalazan'ny Jakoba 5:12 de zao no voalaza hoe ny fisaina mivavaky ny marina dia mahery indrindra. Rehefa mivavaka amin'ny fo mankatoan'Andriamanitra isika de miasa izy. Ho hitantsika ny heriny eo amin'ny fiainantsika ary fantatsika fa tena zavatra misy marina ny herin'Andriamanitra. Afaka mizara ny zavatra ataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika isika mba ahafahany hafa ihany koa manao fanandramana miaraka amin'Andriamanitra. Jereo tsara amin'ny fiainan'ny Eli teo amin'ny tendrombohitra Karmela. Fa rehefa nahatoky izy de nilatsaka ny afo de ritra avokoa ny zavatra rehetra. Tahaka izany koa Elisa nanoloana ny tafika teo tany amin'ny tanànan'ny Dotany. Fa rehefa mahatoky isika tsy maintsy mamantatra ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika isika zany ny amin'ny zavatra madinika indrindra na ny lehibe indrindra. Fa tena manao zavatra eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Ary tsarovo mandrakariva fa tsy irery ianao. Ao anatin'ny fotoan-tsarotra izay lalovanao, afaka manovantsika ny vavaka na dia ao anatin'ny fotoan-tsarotra aza isika. Andriamanitra dia mamela antsika hiatrika an'ireny fotoan-tsarotra ireny ange eo amin'ny fiainantsika mba ahitantsika fa ao aminy no anoloharanon fanampianantsika. Ao amin'ny fotoan-tsarotra no hianarantsika hiatrehana tanteraka mba ahafahantsika tafaray amin'ny iray be fitiavana. Fa izao miandry antsika hiantso azy Andriamanitra. Dia manasa anao atsoa izy. Tena atsoa amin'ny fonao izy hoe ray tena milanao tsy afaka manao tsy afaka miatrika an'izao zavatra zao samirery Rehefa ao anatin'ny fahoriana de tsy mandinika amin'ny fisehontsika ivelany isika na izay mety holazainy hafa amin'ny efitrano sisa fiandrianan'Andriamanitra de resao isam-batan'olona io de tena resao mivatana ilay ray be fitiavana satria tena tianao izy. Tatio fa nandre ny fitaraina ny an'Andriamanitra. Nanomboka tamin'ny alahelo ny fiainan'ny ana kanefa ny afara tamin'ny fifaliana. Tsy ana rery ihany no nahita fifaliana satria nananjanaka hafa izy tao aorianan'ny Samuela fa izao ny vadiny ihany koa dia nahita fifaliana. Ny fianakaviana rehetra dia nahita fifaliana. Ny vavaka zany dia manova toe-javatra sy manova olona. Ianao tsy afaka ny hanova olona raha ny tenanao fa Andriamanitra amin'ny alalan'ny mivavaka ataonao dia afaka manova olona izy. Ary eo amin'ny apôstôly 12 amin'ny isan'ny apôstôly 12 dia milaza ny tantara fa nanao fivoriam-bavaka ohatra zany zao ry Maria reniny Marka tamin'ny ilay apôstôly Petera ilay nogadraina. Dia tsy nino zareo tamin'ny voalohany rehefa niteny Roda hoe ao ange Petere. Tsy nino izy tamin'ny voalohany. Kanefa nanino ireo olo ireo? Nivavaka ange zareo nisalasala zareo fa hoe tena ao tokoa Andriamanitra. Tena ao tokoa Andriamanitra izay mamaly vavaka ary tena ao am-baravarana tokoa i Petera. Izany dia mampatsiahy antsika ilay tantara tamin'ny voalohany. Tahaka ilay rangahy izay nino izy fa tena no mivavaka nataon'ireo mpivavaka ireo dia maintry aniny. Fa ilay mpivavaka indray nanino? Nisalasala. Ka izao rehefa mivavaka isika, mino ve isika fa tena maly vavaka Andriamanitra?
ary rehefa mamaly vavaka andriamanitra mino ve isika fa namaly samy miezaka mitady valiny mivangana kokoa sy mitobona kokoa isika kanefa tsy mino mihitsy fa efa nanao izay nitoejavatra miseho dia noho ny avy amin'andriamanitra moa isika mitovy amin'ilay tompotrano izay nino fa nivavaky ny membre ao amin'ilay fiangonana ny tompony andraikitra tamin'ny firehetantry ny fivarotana sa isika mitovy amin'ireo membre ny fiangonana izay nandany fifandraisan'ny vavaka tamin'ireo filatsan'ilay afo tao amin'ilay trano fivarotana ny fiatraikany vavaka eo amin'ny fiainantsika izany dia izao hoe tsy vitany hoe manovatsika amin'ny fomba ara-panahy fotsiny ny vavaka fa izao misy vokany tsara eo amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainantsika izy misy fiatraikany eo amin'ny maha isika manontolo izy ara-batana ara-pihetsepo satria resaka ara-batana dia izao no voalazan'ilay mpanotra vehivavy anankiray hoe tsy misy zavatra hafa manatsara ny fahasalamana ankoatra ny toe-tsaina mahay mankasitraka sy midera satria lasa tia midera an'andriamanitra ianao ary ny ara-pihetsepo dia izao hoe mba hahafahana anamafisana orina n'izany fifandraisana amin'andriamanitra izany sy hanomezana fahafapo ny zavatra ilayntsika ara-pihetsepo sy ara-panahy dia tsy maintsy mianatra ny herin'ny vavaka isika adidy tsara ny manohitra ny heritreritra sy ny fihetsepo malahelo dia falifaly satria manimba tsy hahafahantsika mandray ny herin'ny vavaka izany misy fiatraikany eo amin'ny ara-tsaina io vavaka io misy fiatraikany eo amin'ny ara-tsosialy io ka androany amin'ity fotoana manokana ity dia mandefa antso aminao rehefa mifo isika isan'andro mofa isika miandro ny fitsapana hitranga vao hiantso an'andriamanitra sa mikatsaka azy isan'andro amin'ny alalan'ny vavaka mangataka ny heriny ny fifaliana avy aminy ny heri-po avy aminy atrehantsika ny zavatra mety hitranga amin'ny andro anankiray mety izy voka lehibe eo amin'ny fiainanao ity teny izay nalaina ity hoe izao no voalazan'ilay teny manokana hoe tsy misy fotoana na toerana izay tsy mendrika ny ampakarana fitarainana amin'andriamanitra tsy misy na inona mahazo misakana antsika tsy hanandratra ny fotsika amin'ny vavaka mafana eny na dia eny anaty vahoaka na eny amin'ny arabe na eny eo voany raha mifanjevo dia azontsika ataony manandratra vavaka fitarainana amin'andriamanitra ary mangataka ny fitarian-dalana avy aminy ny fitoerana mangina anaovam-pivavahana dia mety ho hita na aiza ary tokony ifandray tsy tapaka amin'ilay ray tsy toy isika na dia misy rivotra maloto sady loha aza manodidina antsika rivo-pahotana dia tsy ilayntsika ny mifoka ny fofon-dratsiny reny fa mahazo miaina amin'ny rivotra madio ny lanitra isika azontsika harindrina amin'ny varavara rehetra mba tsy hidira amin'ny fisainana maloto ny heritreritra tsy masina rehetra ary raha sandratsika ny fivavahana marina dia izao eo anatrika antsika eo Andriamanitra izay manana fo mivoa zany handray ny fanampiana sy ny fitahin'Andriamanitra dia andeha amin'ny rivotra madio noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny firaisana amin'ilay ray izay any an-danitra misokatra ho aisoanao ny farafaran'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ny any tokony ataontsika dia izao miditra ampasahina ary milaza aminy izay zavatra rehetra mitondra fifaliana na alahelo ho antsika finoana zasianao hiara-paly aminy satria izy te hiara-paly aminao rehefa mizatra miseho dia na malahelo ary ianao dia manatona azy fa eo foana ange izy tsy mikatona mihitsy ange ny varavarany efitrano fiandrianany ary tsy milanao manadio teny izy fa voatsapanao hoe tena mila manatona azy dia manatona azy tena manatona azy amin'io ianao amin'izao faly emeko izao dia andeha anatona azy fa izy no andamina amin'ny fiainako sy ny fiainanao tsy voatery ho tsy misy tsy hota zany isika fa izao efa nandatsahany rany zasy ianao ny any azontsika atao zany dia izao andao anatona azy isika andao anatona an'ilay ray be fitiavana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy isika
andao hanatona an jesosy kristy eo apotry ny azo fitsaliana isika izay manomboka asa tsara tao anatytsika ary izy no anatanteraka izany mandra-piavin'ny fiaviany jesosy eny amin'irao lanitra tompony hitahy asainao ary ianao fanandramana isika amin'ny firaisanany iaraka hivavaka isika ray malalo atolotra hitanteraka ho anao ny fiainanay amboaro izay manantona anao izay amin'izao fahalemena izao ka izao tianay raha mba ianao jesosy eo no velona ao anatinay mba hatonga anay ho tafaray amin'ilay ray tsy to maefa ny zavatra rehetra ka naizanaiza toerana misy anay dia ho tafaray aminao izay amin'ny anaran'i jesosy kristy ny saingatana izany vavaka izany amen